Tolotra ny arahabatoko mitombo ery indray ilay fahatrano ratsy atao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ka ahina ny mety ivadian'o rivo-doza ho amin'ny anio alina na rampitso maraina. Raha toa moa mahafeno fepetra izy dia hisalotra ny anarana Filipo. Tsara manamarika fa tsy akaty Madagasikara ity rivo-doza ity fa hiezaka ny an'olo lalany nalavitra ny morotsiraky ny nosy ary andeha hivantana any Mozambika. Etsika ilan'izay ihany koa dia tsy misy ambana ho an'ny Madagasikara ity rivo-doza ity, vokatr'izay indrindra dia tsy hisy ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza momba azy ary tsy hisy ihany koa ny fanaraha-maso manokana na filazana manokana mahakasika azy io satria tsy akaty Madagasikara na ahakasika ny nositsika izy. Raha ny toetry ny andro akapobe eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro avy dia saika ho maina aloha amin'ny akapobeny amin'ny morotsiraka atsinanana iny ihany no andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray vokatry ny tosiky ny avaratrazy. Raha vinany toetry ny andro akapobeny eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro avy dia saika ho maina aloha amin'ny akapobeny fa noho ny varatrazy dia vinavinaina andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray ho an'ny morotsiraka atsinanana. Vinany toetry ny andro mampirapitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia hibahan-toerana kokoa hingaby masoandro saika manenka amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety hisy any ny herijika hisina orana malefaka amin'ny fiafarany-tolakandro na ny alina any amin'ny morotsiraka voly atsinanana sy atsimo atsinanana. Mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa ny any Samborano torak'izay ihany koa morotsiraka amin'ny faritry Melaka sy Menabe. Ho an'ilana atsinanany avotamo dia hiverina andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Ny faritra hafa dia hifandimby ao andrahoana sy masoandro. Raha ny vinany maripana dia manodidina amin'ny 420 hatramin'ny 130 degré ho an'ny afovoantany, 320 hatramin'ny 230 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 420 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Manahika 530 na 930 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka sy Sofia. Vinany toetry ny andro ny talata kosa indray ary dia mety hitantaratra eny ihany ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny faritry Sava, Analantsirofo, Toamasina torak'izay ihany koa ny any Mahanoro, Vatovava, Fitovinany, Atsimo atsinanana mety hitatra hatrany Fianarantsoa. Ny ilana atsinanan'ny Apitamo dia andrahoana na andrahoana mitsitokotoko. Mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa indrindra ny alina any faritry Melaka. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Vinany maripana tsy misy fiovana misongadina fa saika eo amin'ny 5 hatramin'ny 230 degré ho an'ny afovoantany, 320 hatramin'ny 230 degré eo foana ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary 420 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Eo amin'ny 930 degré eo maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Andao faranana vinany toetry ny andro amin'ny alarobia izay dia saika azorana trano ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana nosy iray manontolo miainga avy any amin'ny faritry Sava hatrany Atsimo atsinanana. Andrahoana mety hisy ihany ny herijika sina herikerika manify ho an'ny ilana atsinanana ny afovoantany. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Mety arahana orana tandrifin-drahona ihany zay indrindra ny alina any amin'ny manodidina ny Samborano. Vinany maripana saika eo amin'ny 5 hatramin'ny 130 degré ho an'ny afovoantany, 320 hatramin'ny 230 degré morotsiraka atsinanana ary 420 hatramin'ny 530 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Mety ho tafakatra 930 na 730 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka. Izay mahakasika ny toetry ny andro fa amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro taona 420 izao dia mikarakara fifaninanana manao sary atao tanana izay avy aty amin'ny meteo Madagasikara. Ho antsika rehetra maniry andray anjara dia azadino mijery ny fitsipika ao anatin'ny page Facebook Foibe famantarana ny toetrandro. Ny hoe hevitra amin'izany moa dia ny hoe lohalaharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro. Raha toa ary ianao andray anjara natokana izy ity ho an'ny ankizy 7 hatramin'ny 17 taona, izany hoe sary manodidina ny fandraisana andraikitra amin'ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro zany no ezahantsika atao. Raha toa ianao vonona andray amin'izany dia afaka alefanao posta amin'ny adresy boîte postale 1254 Ampandrinomby, lalana Farafaty, Antananarivo 100. Ho antsika atao Antananarivo sy manodidina moa dia afaka terina mivantana ety amin'ny Foibe famantarana ny toetry ny andro
fandrianomby mametraka veloma mandrapitafy hoa manaraka indray raha toko klasy toko vavy